avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila ampiarina eto amin'ny firenena ny politika mampandroso ny daholobe, politika mampandroso ny firenena, fa mitady ho fanin'ny politika politisianina ny akamaroany ny vahoaka malagasy. Voantso teny amin'ny polisy misahana ny Eloka Bevava Anosy, ny Général Ramakavelo Désiré, fiaonana teo aminy sy ireo tanora sasany tao amin'ny ZNZ no antony ny fampiantsoana azy teny. Tsy mbola hita taratra ho toliara ny ady amin'ny kolikoly, indrindra ny manodidina ny sehatry ny fitsarana treto, tsy mbola mipaka eny anivo ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny fanavaozana. Manaitra ny tompon'andraiki-panjakana, ireo mpianatra ao amin'ny Institut de Formation des Paramédicaux Toamasina na ny IFIRP. Ifanatrika mivantana face à face ao Pakistan androany, sabotsy ny Amerikanina sy Iran amin'ny fitadiavam-baolana ho fampitsarana ny ady sy ny fifanjerana bomba ao Moyen-Orient. Ny atsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy tompovavy manaraka ny fahampalalam-baovao Kolo TV amin'ny ity alina ity, asainay ampanajana ianao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny matoan-dahatsoratra no andeha anokafantsika ny fahampalalam-baovao. Mila ampiarina eto amin'ny firenena ny politika mampandroso ny daholobe, politika mampandroso ny firenena, fa mitady ho fanin'ny politika politisianina ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Voapirofo mandraka androany fa noho ny fanjakan'ny politika ny fitiavatena sy ny fitiavakely no tsy mampandroso ity firenena ity, ka raha tsy izay no miova dia ho voalankakafotra eto foana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ny matoan-dahatsoratra ety ny onona saina. Mipetraka ambony latabatra indray ary naresaka hira politika tato ato izay. Misy mantsy ireo lazaina fa vao mianatra raha nefa efa mizaozao. Misy koa ireo efa galifantsy ka mampiady kalo etsy sy roa. Misy ihany koa ireo misafidy ny angina sy hiatrika ny fiainana andavanandro nefa efa politika ihany koa izay. Noho izany tsy ho afaka amin'ny politika izao, tsy ho afaka amin'ny politika ianao, fa tsy maintsy manao politika isika, fa zany hoe samy manana ny politikany. Ka rehefa tsy maintsy manao ihany, maninona moa raha ampiasaina amin'ny tsara, amin'ny marina, amin'ny rariny, amin'ny hitsiny ary ara-dalàna? Sasarotra be ve izany? Voapirofo mantsy androany fa ilay politika ny sasany mihitsy kay no tsy nampandroso, tsy mampandroso ary tsy ampandroso ity firenena ity na ho afaka 100 taona azy. Dia ilay politika ny jeu vao tu, ary indraindray azy tsy misy ilay tu mihitsy fa jeu dia jeu hatrany. Eo koa ny sasany milaza fa tsy manao izany jeu vao tu izany fa no na isika ny azy ireo. Ilay noa anefa rehefa jerena sy alalinina dia izy sy ireo manodidina azy, izy sy ny akamany ka ilay no resahany eto. Misy koa ny sasany manao politika ny miteny foana satria mantsy amin'izy ireo ny miteny no manana ny marina, izay avy no manana ny rarina, ka io fa feno azy ireo ny fantso-tserasera rehetra. Fa aza-dronako, misy ireo mody tsy miteny, mody tsy miseho fa izy ireny no mampiteny atsy, mampiseho aroa an'izao olona sy vondron'olona rehetra izao. Dia ireo no toa lasa mpisolo vava fa izy no andamosiny. Santionan'ireo amin'ireo fanao politika eto amin'ny tanàna izay tsy misy zava-baovao moa fa mba fampatsiahivana ihany. Ka izy ary dia ho aiza ary roviana vao tonga vao ho avy ilay politika milay hoy ireto GNZ. Roviana izy ary aiza ilay mpanao politika mahay, izy sino ny tena fampandrosoana amin'izay. Sa efa io izy, efa ao izy fa mbola takona na takonana na ihany koa kivy amin'ireto sasany izay efa zatry ny afindrafindraotsy azo avela. Eo am-pandiniana izany, andeha aloha ny politika ny fanarahan-dalàna no ampiariny rehetra eto amin'ity Madagasikara ity. Rehefa manara-dalàna mantsy, tsy ho mafy toy izao ity olana ara-tsolika ity
satria manao ny asany araky ny lalàna ireo tompony andraikitra isanambaratongany ary andraisana fepetra araky ny lalàna ihany koa rehefa tsy mahatanteraka ny asany. Rehefa samy manara-dalàna mantsy, mirindra ho azy ny fiarahamonina, mirindra ho azy ny fifamoivozana, foana ho azy ny kolikoly. Sa ve tsy mety zany? Amin'izay miavaka ho azy ny vary sy ny tsiparifary satria ireo tsy vonina anara-dalàna sisa no anangam-bovina ka ho afaka ampiarana ny lalàna. Fa amin'izay fotoana mila manara-dalàna ireo izay ampiatra ny lalàna ary manaiky kosaziana araky ny lalàna ihany koa amin'ny tsy mety atao. Zay ny voalazany ny matoan-dahatsoratra ny fampahalalam-baovao fa mahakasika ny raharaham-pirenena. Maro lafy ny faneho-kevitra avy amin'ireo tanora izay nandray anjara tamin'ny tolona teto amin'ny firenena ireny tamin'ny taona lasa. Ilaina ny fionan'ny mpitondra sy ny fampandraisana anjaran'ny tanora rehetra amin'ny fikaonan-doham-pirenen'ny tanora izay ho tanterana ny herinandro avy izao. Iraisan'ny rehetra fa ao anatin'ny fifampiresahana sy filaminana no ahitam-baolana mahakasika ity raharaha ity. Andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Ilaina ny hitondrana vahaolana eo amin'ireo tsy fitovian-kevitra eo amin'ny tanora sasany sy ny fitondrana ankehitriny. Isan'ny lalana amin'izany ny fampandraisana anjara sy ny fionan'ny tanora rehetra mandritra ny concertation des jeunes. Ao anatin'ny fitoniana no ahitana ny vahaolana fa tsy ao anatin'ny savorivory sy korotana raha ny fanazavana. Manao an'ilay concertation nationale maika loatra ary tena tafa tonga any amin'ny titolona indrindra fa sy tonga amin'ilay fanovana tena izy izay eritreretin'ny tanora ny programme izay efa nataony jeunesse et sport. Ka miangavy ianao zay monsieur le ministre mba tena le mpitolona sy ny tanora manerana ny nosy no aoka no hanao an'io concertation nationale de jeunes io. Satria ny zava-misy mantsy hatramin'izay hoe atao fitaovana foana ny tanora azahoana seza sy ny karazan'izay. Dia rariny tokoa raha manana an'izay eritreritry izay ny tanora. Fa rehefa misy kosa ny concertation nationale zany efa amin'ny concertation des jeunes zany efa amin'ny talata. Ka zay le lazaiko hoe question de temps le izy hoe fotoana fotsiny sisa no endrisana fa aloha any amin'ny fikaonan-dohan'ny tanora angamba no samy maneho ny heviny daholo sy ny marary anazy. Mety misy mitombona na amin'ny ampahany na manontolo ny ayainy ireo tanora ka ilaina fijerena vahaolana avy amin'ny mpitondra. Tsy ampanantenana zavatra tsy misy dia tsy tokony ampanantenana zavatra tsy misy fa dia hoe inona ny afan'ireo tanora reto mandray an'ilay andraikitra mitondra makany amin'ny fijerenan'ilay tanorana manerana Madagasikara. Zay zany zao ny zavatra hitako tena hoe azo raisina. Tsisy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana ho azy fa tsy azo kianina izy. Tokony fampieno zany ao anatin'ilay izy sao dia mba tokony ho marina ihany zany. Dia tsisy afa-tsy ny hoe fampiresahana. Entsakilany ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia nilaza fa tokony atao amin'ny alalan'ny fikaonan-doha sy fifanankalozan-kevitra ny fitakiana fanovana rafitra fa tsy amin'ny hetsika an-dalambe. Ny fanapahan-kevitra raisina mandritra izany no heverina ho fototra hanavaozana ny rafitra misy no mafisiny ihany koa fa misokatra ho an'ny tanora rehetra na eto an-toerana na any ivelany ny vakan-kevitra. Mba ahafahantsika mitovy ny fomba fijery sy mitovy ny vaovao mivoaka. Ny zavatra ao atao amin'ny talata fa 4 ny volana aprily eny amin'ny sesey ivaty dia fanombohana ny fampafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fanombohana ny fikaonan-doham-pireneny tanora. Izany hoe amin'io talata iny ho ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy fa manomboka eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fankan-kevitra ho atao amin'ny tanora manerana ny Madagasikara. Fankan-kevitra zay tafiditra tanteraka ao anatin'ny processus de la concertation nationale. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena. Samy miandry izay ho toy ny raharaha avokoa ny rehetra manoloana izao tsy fitovian-kevitra izao. Eo ampiandrasana ny fikaonan-dohan'ny tanora izay ho tanterana ny talata ho avy izao. Raha ny fampitambo vaovao ray, raisin'ny Prime Ministre ireo tanora ny ZNZ manoloana ireo fitakiana samihafa ahafahana mitady vahaolana. Araka nefa nambarantsika tao anatin'ny lohateny teo dia voantso teny amin'ny polisy misana ny Eloka Bevava na ny BC Anosy ny jeneraly misotron'olo Ramakavelo Désiré Androany. Ny visin'ny fionana teo aminy sy ireo tanora sasany tao anatiny ZNZ ka izay no antony izao fampiatsoana izao. Tsy mpitaritolona na mpanonga-panjakana ny jeneraly Ramakavelo Désiré fa mipetraka teo amin'ny maha ray aman-dreny azy ho ireo mpanaradia azy ho an'ny Androany.
Andeo arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Entsora Soary Malala. Nahazo fampiatsoana teny anivo ny IBC henany brigady misana ny eloka behivava ny Jeneraly Ramakavelo Désiré Androany izay efa minisitry ny fiarovam-pirenena ary fantatra amin'ny fitondrana hevitra sy fandalinana politika momba ny raharaham-pirenena. Araky ny ambaran'ireo mpanarady azy, nisy ny fionana teo aminy sy ny tanora Gen Z ka izay no antony izao fampiantsoana izao. Nalefa nody rehefa vita ny fanadiadiana azy rehefa naharitra ora iray. Ny fampiatsoana tao an'ny Jeneraly Ramakavelo zany dia maray aman-dreny anazy topokevitra sy miahy ny firenena. Fa na miahy ny firenena izy dia naton'ireo tanora Gen Z. Dia ny Gen Z koa tsy niteny hoe izay tolona nanonga-panjakana fa mila hevitra. Dia matony tanora manantona ny ray aman-dreny dia manana ambara, manana ny marary azy amin'ny fitondrana. Dia tsy Jeneraly zany tokony hoe provokena na convokena fa Jeneraly zany soatra n'Andriamanitra ny mahay lalàna ody hatrany ny Jeneraly. Dia tsisy kitikitika na raorao, tsisy ninina andraisana ny Jeneraly ho atao PV raisina ho mpitaritolona na mpanonga-panjakana fa olona madio izy ray aman-dreny mpananatra mpanabe. Ny teny opetrako dia ho an'ny fitondram-panjakana mipetraha sara ny fitondrana hoentinareo, zakanareo izy dia mipetraha manana fahendrena manaza ray aman-dreny. Mbola manohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny fikambanana Volobe izay misy ny Jeneraly Ramakavelo Désiré. Tsy mbola nisy fampilazana hafa koatra izay hoy izy ireo, saingy mahagaga izao zava-misy izao tsy tokony hanjaka intsony toy ny fitondrana teo aloha ny Ramatahora araky ny fanazavana hatrany. Iny ary ny ahiahin'ny fitondrana amin'ilay ray aman-dreny izay miezaka mandamina, izay Volobe izay miezaka mandamina tsy nany an-daniny any ankilany ataoko hoe miditra mpanelanelana eo fandaminana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara mamalagasy atsika. Kanefa ankehitriny gaga izy voantso io moa zany. Ny mampalahelo dia ny intimidation ataon'ny fitondrana ohatrany teo aloha ihany ve dia mbola mitohy. Nefa ny olona mbola tsy namoaka zay Volobe mbola tsy mamoaka ny position na pour fanjakana na tsy pour fanjakana fa ilo ny toanana dia mbola manony izay ankehitriny zany ny Volobe loha. Ivona, omaly ireo tanora sasany ao anatin'ny Génération Z no nanatanteraka diabe teny Ambojatovo ary nitoy niditra teny amin'ny kianja ny 13 Mai. Everina fa mifandray amin'io hetsika io ilay fionana raha ny fanazavana hatrany no mamafisy ireo mpanaradia ny Jeneraly Ramakavelo Désiré hatrany fa tsy nisy resaka fanongana-panjakana ary tsy izany no tanjo ny fifanantonana teo amin'ireo tanora sy ity manamboninaitra misotro ronono no ity. Lafim-baovao mahakasika ny famatsiana solika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny zava-nisy teto Antananarivo dia mbola mitohy hatrany ny filaharam-be sy ny fizahavana solika isaky ny toby mpanjara solika amin'izao fotoana izao. Nisy ny vaovao izay nivoaka izao hariva izao fa ho tonga ny alatsinainy izao ao Toamasina ny sambo mpitondra solika raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny groupement pétrolier de Madagasikara androany ary isy ihany koa afaka 3 herinandro izany. Andeha rahantsika ny fanampampanazavana mahakasika izay. Ny GPM na groupement pétrolier de Madagascar zany dia maniry mba ampita vaovao fohifohy amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy mikasika ny famatsiana ny solika izay misy eto amintsika mba hialana amin'izay mety ho feo mandeha sy izay mety fanahintainana izay misy amintsika vahoaka zany. Voalohany indrindra dia ho hisy ny sambo natao hoe advantage pension izay ho tonga ao Toamasina amin'ny zao alatsinainy zao zany 3 ambin'ny folo ny volana avril zany. Io moa zany dia amin'ny 7 maraina ary iny efa nizaraiko taminareo reny ny taratasy avy any amin'ny sambo izay mikonfirme ny fahatongavany io sambo io zany. Zany hoe zany tsy tokony misy izay tokony ampitaintaina atsika mpanjifa manerana ny nosy fa mitohy ary mitohy tsara ny famatsiana ny solika amin'izao tsika miresaka izao na dia nisy aza ny ataontsika hoe tinady izay nitombo eo amin'ny resaka samplon na ny lasantsy zay mahatonga ny izy tsy dia misy fa io zavatra hitanareo le filaharana sy ny ohatran'izany zay misy amin'izao fotoana zany dia satria ferana amin'izao fotoana ny quantité ny samplon zay azo
jifaina zany amin'izao fotoana ary zay zany no mba hialana am'izay resaka zay mety hoisy ny ataontsika hoe fanampana ny fanamatsina ny ohatran'izany ary atsika de tsy tokony mamory an'le izy fa tokony zay ilayntsika no atao fa tokony hoe zany tsy tokony afaka misy ny maka ary mamory an'le lasantsy satria zavadoza zany zavatra zany fantatritsika rehetrarehetra dia io sambo zany rehefa tonga amin'ny latsinainy dia araky n'le fampilazana zay nataony zareo avy eo amin'ny APMF izay tompony andraikitra voalohany amin'ny resaka port zany eto amintsika dia omena fahamehana zany avy de raisina zany avy de mamoaka ny carburant zany zareo avy dia entina atia Tananarivo sy aparitaka eran'ny Madagasikara. Efa misy zany ny fandraisana andraikitra ny satria fantatrareo fa ny ato amin'ny groupement pétrolier moa zany de miara-miasa akaika amin'ny fanjakana Maefa ary atao zay ahatonga zany an'izay carburant zay zany disponible eny amin'ny toby dasantsy tsirairay ihany. Ny zavatra azo lazaina ihany koa zany dia afaka 3 herinandro dia efa hoisy ihany koa zany ny sambo hafa izay hitondra ihany koa zany solika ho atsika mitohy ao anatin'ny fitonina tanteraka zany ny fizarana ny solika eto Madagasikara fa aoka zany tsika mpanjifa mba hotony araka zay azo atao fa ny ato amin'ny sehatra ny akoranafo zany dia manao ny aintsy ho zavatra zany ary manome fotoana atsika zany amin'ny 6 maraina any Tomasina ho an'izay afaka manaraka ny vaovao zay omenay amin'izay fotoana zay. Zay ny makasika iny solika iny fa tsy mbola hita taratra ho toliara ny ady amin'ny kolikoly indrindra manodidina ny sehatry ny fitsarana hatreto tsy mbola tafapaka eny ifotony eny anivon'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny ilay fanavaozana mitaky fiovana toe-tsaina ihany koa ka mbola ny vola no miteny hoy ireo mpitarika antoko politika avy any antoerana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Yves Richard. 10 volana nisian'ny fanavaozana teto amin'ny firenena mbola ny fomba mamoetra fanaony teo aloha no manjaka vao miresaka asam-pitsarana ao Toliara hoy ireo mpitarika antoko politika avy any antoerana. Ho an'ireo rehetra manandraharaha mitebiteby avokoa na manana ny rariny sy ny famarinana aza noho ny firongatry ny kolikoly. Kolikoly any atsimo aloha dia eto sy ndriko mafy eto ny ao amin'ny fitsarana tena grave. Tena hita zao hoe meloka aty dia hain'ireo mpitsara ireo zany manodina an'le lalàna. Raha nitraka farany zao ohatra manahaky ny kama nahazo hay manokana aloha dia misy flagrant tratra bodiombo zao le olona nahodikodina le nanao détournement de bien saisi dia tena ahitany mpitsara hoe omeny rariny indray le olona. Dikan'izay zany io kolikoly ao Toliara tokony anaovako antsoava amin'ny fitondram-panjakana. Io zavatra ataonareo hiteny zahay amaray fa tsy zakanay io kolikoly ataonareo amin'ny fitsarana io. Dia tena sao dia itsika samby olo zanaky malagasy samby tsy fankatahotra isika eto fa mitsara marina nareo fa mba raha ohatra misy zavatra raha kosa marina mba tavomarina le izy. Ho an'ny mpamakafaka raharam-pirenena mivondrona ao anatin'ny cercle de réflexion des élites ny faharetan'ireo mpiasa-panjakana ela loatra amina toerana iray indrindra amina sehatra stratezika sy mpanapa-kevitra toy ny sehatry ny fitsarana no mahatonga ny kolikoly mahazo vahana. Tsy ny tontolon'ny fitsarana ihany aretina mifamatotra mahazo ny ankamaroan'ireo tompon'andraiky mpanjakana ambony amin'ny sehatra rehetra ny fanaovana kolikoly sy ny fanararaota-pahefana ka fotoana zao tokony hijerena azy hoy ny cercle de réflexion des élites. Isan'ny vahaolana narosian'izy ireo ny fanodinana sy ny famindra-toerana ny mpiasa-panjakana. Le peuple malgache on a besoin de fonctionnaires de métier intègres, dignes, sincères au service des citoyens de la nation avec zéro corruption. Ka
zay zany a anisany hoe tanjona anankiray lehibe tokony hotratrarina tsy rairay zany zay tsy tokony fiditsony zany a ny mpiasa-panjakana niza satria raha mijanona ela be amina toerana anankiray ko zany a de efa lasa fomba mampanao tradition zany hoe izy efa ela be teo de tsisy olona tsy fatany eo amin'le faritra anankiray esany a mialatsiny de tonga le fakapanahy de lasa mivarom-panahy io le teneniko foana hoe vous les fonctionnaires il faut arrêter les élites il faut arrêter la prostitution intellectuelle varom-panahy moa nandikandrareo azy tao amin'ny Facebook ta théorine fa zanga mba nisan'ny teny an'ireny zavatra reny hoe le fivarotam-panahy aleo hijanona satria hatramin'izao aloha tsy mbola nitataratra hoe tena foana mikolikoly. Manana ny didim-panjakana 720 tsipika aotra 120. Mifieny famindra-toerana sy ny fanoloana mpiasa-panjakana isika ny 30 aogositra ny taona 420. Saingy tsy mazava ny fampiarana azy toy ny akamaroan'ireo lalàna na didim-panjakana, didy sy volana sy ny maro hafa napetraka teto amin'ny firenena. Ny famindra-toerana sy ny fepetra manodidina azy izay lasa natao aniliana ireo mpiasa-panjakana tsy mitovy fomba fijery na fierehana politika ka betsaka ireo lasibatry ny affectation disciplinaire. Kiondalana araka izany ny fanavoazana eto amin'ny firenena hoy ny cercle de réflexion des élites andaminana ny mpiasa-panjakana ka ny vahoaka tokoa no andrianina ho tamberina ndraikitra amin'ny volany ampandehanana ny raharaha-mpanjakana. Lafombaovao makasika ny tontolo ny teko arena. Maro ireo arena eto amintsika no tsy mandalo amin'ny orinasa eto an-toerana fa avy hatrany dia miorana izay antony mahatonga ny arkarena ho ambany. Tsy vahaolana intsony ny société d'État izay hita fa tsy mahomby raha ny fomba fijery ny tahina Razafinjoelina. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny Entsora Soaramalala. 5 isanjato ka hatramin'ny 7 isanjato ny arkarena faobe eto amintsika ny sehatry ny industria raha 30 izany any amin'ny firenena mandroso. Isany mahatonga izany ny tsy fampin'ny orinasa vaventy. Mbola sakana amin'ny fananganana orinasa vaventy eto amintsika ny faharatsian'ny lalana, indrindra ny olona ny famatsiana herinaratra. Maro ny arena eto amintsika no tsy mandalo amin'ny industria malagasy, izany hoe tsy mandalo asan-tanana malagasy ary tsy mamborona asa ho an'ny malagasy hoy ny mpanao politika. Tokony ho tohanana ity sehatra ity, ampitomboana ny seha-pampiofanana ho mpandraharaha eto Madagasikara, maro toerana afaka natanterahina izany eto amintsika. Anankiroa ny olana, voalohany le olombelona malagasy aloha manana fahavononana hiasa. Zay le teneniko hoe inona tsika anao socialisme tsika sa anao kapitalisme. Le vina mihitsy anao kapitalisme tsika mila miasa daholo. Alao ajanona amin'izay te mampalahelo ty. Maro be loatra ny zavatra eto amintsika lasan'ny olon-kafa dia tsika tsy mahalala an'ilay. Faharoa, fahalalana. Misy ve sehatra ahafahantsika amiko reny mila atao reny fa tsy anao ino izy teo anao atelier anao zavatra momba ny zavatra fa tokony anao mihitsy sehatra ho an'ny tanora ao amin'ny palais des sports na eny amin'ny CCI fampahafantarana ny harem-pirenena malagasy ary fampahafantarana ny lalana fa ny tanora hiditra amin'ny sehatra fandraharana eto Madagasikara. Ahoana ny resaka abatseranana raha hiditra amin'izany izy, ahoana ny resaka famokarana anatiny, ahoana ny lafiny hetra mila atoro zany. Tsy voatery zany hoe andalo an'ilay sikla fanabeazana 12 taona na 14 taona fa tokony anao forum ho an'ny fandraharana malagasy ho an'ny tanora. Toerana misy eny amin'ny CCI, toerana misy ao amin'ny palais des sports. Afaka mampiakatra ny arkarena sy ilarana amin'ireo firenena mandroso ny sehatry ny fambolena sy ny fanodinam-bokatra eto amintsika. Tsy vahaolana intsony ny société d'État izay araha mahita ny hafarany amin'izao fotoana ho hiatrany nambarany ary tsy misy firenena mandeha amina nationalisation izany intsony amin'izao fotoana. Ny fanjakana aloha raha ohatra ny taloha hoe société d'État ohatra ny Somakody, Sir Sympa, zay tena hoe tsy maintsy mahalala tantara. Reny hitantsika ny esekan'ireny nationalisation reny, tsisy firenena mandeha amin'ny nationalisation zany. Satria manino ny fanjakana zany amin'ny alalan'ireny nisy ny halatra maro be taloha. Dia izay nahatonga an'ireny lasa orinasa mamamato. Fa ny tena izy zany ny fampirisihana ny ankizy, ny tanora hanomboka handraraha amin'ny firenetsika. Todika eto amin'ity firenetsika. Inona avy ny azo atao eto, ovy azo atao eto amin'ny lafiny ara-tsakafo satria zany ovy zany tsisy mamboly an'izany hoe ny firenena manodidina antsika amin'ny océan Indien. Ny ovy transformé, ino izy teo ty chips tsisy ao Afrika Atsimo ihany no manao. Fa ny ankoatr'izay dia tsika indray ary lasa mihinana ny avany. Dia ohatrohatr'izany zany le vision fa ny andeha amin'ny société d'État aloha zay efa nahita olana, tsika rehetra nahita an'ilay ohatra maty avokoa ny société d'État. Ilaina ny fahanginana. Ilaina ny fanafanganana ny vahaolana amin'ny tsy fahampian'ny angovo, indrindra ny herinaratra. Eo ihany koa ny olana ny foto-drafitrasa toy ny lalana sy ny fitanterana izay mampanano sarotra ny fivezivezen'ny ankora sy ny vokatra vita. Hatreto
miadana ny fivoarany industria malagasy na misy azy ireo ezaka sy paikady. Takony politika ny fahaiza-manaon'ireo teknisianina ary potiky ny kolikoly sy ny kinamanamana ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena ka mahatonga ny fuite de cerveau hoy ny Taf Mada. Ity vovonana ity izay anao adisika eo anivon'ny fanjakana hanomezana sehatra ireo manam-pahaizana malagasy amin'ny sehatra rehetra. Andeha hoarantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny olona saina. Nataon'ireo mpitondra ny fandimby anjorom-balatra ny manam-pahaizana malagasy ka mahatonga ny fuite de cerveau eto amintsika hoy ny vovonana Taf Mada na ny tantsoroka antoka ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara. Manomboka izao, tsy anankilembelany intsony ity vovonany manam-pahaizana malagasy avy amin'ny sehatra maro samihafa ity fa hanao atsisika ho fampandraisana andraikitra azy ireo. Mitondra anjara biriky ho an'ny firenena, mitondra ny fahaiza-manao ho an'ny firenena ary manao atsisika mafy ny amin'ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny firenena mba tsy isinina ataontsika hoe fuite de cerveau satria rehefa tsy ilaitsika eto amin'ny firenena ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ny mpianatra na ny zanaka malagasy dia mitady lalana izy any ivelany izay mila n'ilay fahaizany. Ny sarasaraka be zany ny manam-pahaizana teo taloha ary tena hoe tako ny mpanao politika izy. Dia raha miteny aza dia nisy fanenjehana. Ka izay indrindra no mahatonga anay mamory ireo manam-pahaizana malagasy. Fotoana izao ahafahan'ny manam-pahaizana malagasy mijoro anavao ny fomba fitantanana eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fanjakana. Olana ho an'ny fitondrana teo aloha ny fitadiavana ambony ho an'ireo izay te hanatanteraka tetikasa teto Madagasikara, indrindra fa ireo teratany vahiny raha ny fanazavana hatrany. Efa nisy teto izany hoe olona vonina ametraka tetikasa mitetina $500 fa ny vola kolokolo nangatahany mpitondra mihoatra noho io vola io raha tiana ny hanatanteraka ny tetikasa ka nampembotra mpampiasa vola sy mpiara-miasa maro izay fomba fanao izay. Amin'izao misy amin'izy ireny no efa miverina amin'ny fampiresaka amin'ny ambaratonga ampahefana maefa. Raha mijerytsika ny raharaham-panjakana dia ohatra zao raha itentsika hoe manao ireo projet be da be ao anatin'ny fanjakana. Ny projet betsaka satria ireo projet betsaka ireo dia nalaina taminay manam-pahaizana fa rehefa nandeha ilay projet dia tsy izahay no natsoina hanatanteraka an'ilay projet fa olona hafa no mipetraka eo amin'ny plasinay izay tsy manana fahaiza-manao amin'ilay projet dia lasa tsy zarizary ny fanatanterahana an'ilay projet dia mazava be ny résultat hitantsika ankehitriny fa tsy misy firenena mandroso. Efa misy ireo manam-pahaizana malagasy any Europe te hiverina eto izy efa manana projet isany ohatra efa vonina ireo any ivelan'ireo manao jumelage na commune eto a Madagasikara dia efa mitady ireo commune vonina hiara-iasa amin'ny zareo any ivelany. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny plateforme tantsoroka antoka ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara. Iny lafomba voany ihany koa ny atsika amin'ny sety vetivety eto anatin'ny dokam-barotra epitantsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV hatrany. Fabuleuse! Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Miringe uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profiter de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Zaho aloha tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana marina be mihitsy zany rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna.
ve oko canette 33 centilitres indray zao ny malaza e lay oko miaraka aminao naiza naiza dia manjary sy roa arivo ariary monja. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin manakanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naiza naiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy refzetiny tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy Europe amle tegna top Mina mety amina. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Mbola terina trano ny araba tompoko lasy tompoko-bavy tonga soa ato anaty ny tapan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity nanomboantsika ny tapan'ny faharoa naseho sy natolotra androany ny lokan'ireo mpandresy tamin'ny tombola volany love izay nokarakarai ny Cosmos teto Antananarivo fialan-tsasatra ho an'olona roa any Maurice no loka voalohany tamin'izany tanjony etsika moa ny anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa sy ny fanomezana fahafaham-po raha ny fanazavana andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay nandritra ny iray volana nankalazana ny fetin'ny mpifankaty nanomboka ny 10 febroary ka hatramin'ny 20 martsa 2024 ny karakara tombola nampitondray nanarana volany love tamin'ireo masivohiny rehetra manirana ny nosy ny tranombarotra Cosmos ny 20 martsa teo no natao ny fisarihana ny tapakilan'ireo mpanjifa nandray anjara androany notontsaina teny Andranoena ny fanolorana ny loka ho an'ireo mpandresy teto Antananarivo. Anankidimy no azo loka nandritra ny izay tombola izay ary miisa 18777 ny ticket izay tirena nandritra n'izay fotoana izany. Tena ny loka voalohany tamin'ity tombola ity dia vacances makany Maurice ho an'olon-droa izany hoe etoana daholo ny rehetrarehetra ho an'izay olona anankiroa izay dia misy ihany koa ny d'achat mitetana hatrany amin'ny 700 000 ariary ho an'ireo mpanjifa dia ny Cosmos Madagascar moa miezaka hatrany izahay fidéliser an'ireo client anay mba ahafahanay hoe manantona anazy akaiky kokoa amin'ireo karazana tombola izay ataon'ny Cosmos mandritra ny taona. Olona misy 5 no nahazo ny loka bon d'achat 7 hetsy ariary no loka faharoa raha toa ka 10 hetsy ariary ny fahatelo ary 3 hetsy sy 2 hetsy ariary kosa ho an'ny fahaefatra sy fahadimy ara-dalàna sy nangarahara tanteraka ny lalao ary teo ambany fanaraha-masony ny polisy ny fisarihana ireo tapakily tsy nahafantatra miloha ahazo loka arak'izany ny mpandray anjara. Netsihana fotsiny izany izay mividy zavatra dia tsy nieritreritra hoe misy an'io fa netsihana moa dia mitendry zareo hoe misy tombola dia nomeny dia tsy nieritreretina mihitsy ilay izy hoe ahazo fa na le fisarihana raha tsy nijery anay akory. Dia avy eo moa ny antso zareo ary ny antso anay hoe nareo isany nahazo tamin'ilay tombola dia izay vao nanantony io fa tsy napozina moa izany faly tsy napozina hoe ahazo an'ilay izy moto moa izany ny anay no vidiana
tamin'ny mois de février dia izay no nazahoana ilay tombola. Ie, efa mpanjifa ato amin'ny Cosmos foana hatramin'izay. Fa izay vao sendra n'ity hoe nisy tombola ty dia nahazo. Natao hanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa sy ny Cosmos no sady ho fankasitrahana ireo mpanjifa ity hetsika ity. Ankoatra ny teto Antananarivo, efa vita tamin'ny alakamisy 9 aprila teo ihany koa ny fanolorana ny loka ho an'ireo mpandray anjara tany amin'ny faritra. Manaitra ny fitondram-panjakana ireo mpianatra ao amin'ny Institut de Formation des Paramédicaux Tomasina na ny IFIRP mijanona ho fampanentanana raha ny fanazavana ny fandraisana ireo andian-dimy izay nifandimby ho mpiasa mpanjakana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay eto ny Bruno Raseta. Mitarazoka ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana ireo mpianatra misa 520 avy eo anivon'ny Institut de Formation des Paramédicaux Tomasina na ny IFIRP. Tokony hahay laharam-pamehy nareo tompona andraikitra ka anompana ny hoentimandana mifanaraka amin'izay raha ny fanazavana. Efatra promotion misesy no tsy mbola voare miasa na dia misy azan'ny poste budgétaire mivoaka isan-taona. Eo amin'ny zava-misy ankehitriny tsapanefa miverimberina ny fahatarana sy ny tsy mangarahara amin'ny fandraisan'ny mpiasa mpanjakana ka tsy mazava amin'ny vahoaka sy aminay ny fizarana poste budgétaire misy fotoana ahitana isa lehibe mivoaka toy ny 200, 300, 500 kanefa tsy hita mazava tsara ny marina no mahazo azy ary aiza no tena lehan'ireo toerana misy an'ireo poste ireo. Takin'izy ireo ihany koa ny fisarahany teti-bola ny FIRP sy ny faculté de médecine sisiany mangarahara raha ny fanazavana trany. Mitaky mazava izahay recrutement systématique ho an'ny sortant IFIRP manerana Madagasikara. Poste budgétaire 2500 mba ahafahana mirecruter ny sortant 2021, 22, 23, 24 sy 25. Mangataka izahay ny mangarahara tanteraka amin'ny fandraisany mpiasa sy ny fizarana ireo poste budgétaire misy ary ny fisarana mazava sy ara-dalàna eo amin'ny IFIRP sy ny faculté de médecine. Tsara marihana fa efa 50 taona ny nijoroany IFIRP teto Madagasikara. Tsy janona ny hetsika raha tsy misy valiny mivaingana avy amin'ny mpitondra-fanjakana amin'ireo fitakiny ho iatrany ny nambaran'ireo mpianatra avy eo nivon'ny IFIRP Tomasina Irity. Isan'ny tanàna izay manana ny toerana rahateo-karena any amin'ny tapany avaratr'andrefany Madagasikara i Mampikony ny mponina any an-toerana izay mivelona amin'ny fambolena ny ankamarony ary mamatsy ireo faritra manodidina hatraty Antananarivo izany. Ato anatin'ny zanam-pandarana fantara androany ary no hitondrana amintsika misimisy kokoa ny momba ny Mampikony. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay eto ny Gabin Eloa. Iray amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Sofia i Mampikony izay ahitana komina misy 120. Any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy no misy azy 370 km miala avy eto Antananarivo ary 270 km avy ao Mahajanga. Tany amin'ny taona 1970 i Mampikony no nahazo voalohany ny komina Ambonivohitra izany hoe lasa distrika raha toa ka nitambatra tamin'ny Port Berger talohan'izay. Misa 320 ireo ben'ny tanàna ny tantana ny komina nanomboka ny taona 1970 ka hatramin'izao. Io distrika Mampikony io no vavahady manokatra ny faritra Sofiara avy ety amin'ny Majunga na avy ety Antananarivo. Vao miala kely eo Ambondromamy, miala manerinerina amin'ny Tsakapon dia efa miditra ny faritry Mampikony. Raha ny tantara nozohiny tagny amin'ny taona talohan'ny 1960 na 1959 no nazahoan'ny Mampikony io distrika. Fa talohan'izay zany dia niaraka tao amin'ny ny feheziny distrika Port Berger eo Mampikony io.
na taloha kelin'izay koa misy izy agnatin'ny arrondissement ny Passe-Mater zany. Passe-Mater zany no nalaza kokoa taloha ny Mampikony. Dia fa taty amin'ny taogno 1959 vao tegna ny voataokana ny atao hoe Mampikony Jotod George. Io zany ny ben'ny tanàna voalohany ny tonga an'io commune urbaine Mampikony io. Zay tagny amin'ny taona 1966 ary io no tegna nametraka tantara sady maire sénateur izy tamin'izay fotoagna zay. Mivoatra miandalana ireo fokontany folo ao amin'ny commune Mampikony ambonivohitra. Na izany, sy mba tsy tahaka ny nampiavaka azy tany aloha ny drafitry ny tanàna na ny plan d'urbanisme ao an-tapo-tanàna ny Mampikony. Isan'ny teboka imasoa ny fiadidian'ny tanàna ankehitriny ny fanarenana izany raha ny fanazavana. Fivoarana moa zany ny tegna marigny ilaigny ihany ny atao hoe intervention de l'État na ny fagnapian'ny mpitonga. Fa ny fivoarana dia miankina amin'ny tsiraikiraiky sy ny toetsainan'ny tsiraikiraiky. Ary ny fivoarana zany dia miovaova arakaraka ny vanim-potoagna. Resaka Mampikony manokana zany atsika raha agnisan'ny nampiavaka ny commune urbaine Mampikony tagny aloha tagny dia ny resaka plan d'urbanisme. Igny zany ny avà satria mazava tsara ny plan d'urbanisme izay napetraky ny ireo olobe izay nitantana ny commune io taloha. Fa taty afara zany no ny fahitana maro ny tsy fagnarahan-dalàna zay misy dia efa somary mikorokorontana io plan d'urbanisme io. Fa agnatin'ny programme moa zany ny hiezaka hagnarina zay azo regny aminazy io zay hita fa tegna ezaka sarotro ary mafy satria tsy maintsy hiady amin'ilay olo satria magnano raha tsy manjary fa zay zany natao fagnekena natao mivahoaka hoe hagnarina ny tanàna. Fa agnatin'ny magnano négociation zay moa zany ny tegnako dia mino fa hagnampy ny fanjakana foibe amin'ny fanatanterahana zay zavatra zay. Endriky velany zany efa azo lazaina misy fivoarana ihany ny commune urbaine Mampikony. Fa amin'ny ankapobeny raha ohatra zany jery tsika hoe maro manko ny zavatra afaka hitarafana ny fandrosoagna azo lazaina mivoatra ihany ny commune urbaine Mampikony na hoe tako hoe fidiniko hoe district Mampikony. Fambolena hasy sy paraky no nafantarana any Mampikony tany aloha. Niova ho tongolo izany taty oriny. Mamokatra vary, voamena isan-karazany noho izy voadidina tanimboly na baibo tondraha ny renirano Bemarivo ihany koa ny any antoerana. Taloha tagny zany misy ny atao hoe fambolena landihazo na ny coton sy ny paraky. Dia nisy société matanjaka be niasa tamin'izany, ny Asima, Soctam sy ny tariny. Dia io zany tegna nampahagna io tanàna io. Fa taty afara moa nisy amin'ireo société ireo niala tao dia Soctam mbola ao amin'izao dia somary nihegny zany indrindra ohatry ny resaka landihazo efa nihegny. Fa ny tegna mampiavaka ny Mampikony moa zany taty afara dia ny district ny Mampikony mampiavaka azy raha Madagasikara dia ny famokarana ny tongolo. Fa amin'ny ankapobeny zany amintsika amin'ny teny zao efa ny karazam-bokatra jiaby na ny voamaigny na ny blakaizy moa ny malaza na ny tsiasisa sy ny tariny dia misy ao agnatin'io district ny Mampikony io. Feno zany na ny hazan-drano zany hoe azo lazaigny district manana potentialité économique io district Mampikony ary samy manana ny maizy azy ireo commune raiky ambin'ny folo izay mandrafitra an'io district ny Mampikony. Raha ny ao amin'ny faritra Sofia, ankoatra ny ao Antsoy sy Port Berger, renivohitra iray andalovan'ny lalam-pirenena fahenina ihany koa i Mampikony. Ireto indray ireo vaovao nisongadina notsongaina vao amin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV ho an'ny androany. Ireto indray ary ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV. Sokadratratra teto 67 hektara. Vehivavy polisy sandoka nahiditra ponja vonjimaika. Voasambotra tamin'ny fahasivy volana aprily 2024 lasa teo ny vehivavy iray nisandoka ho polisy tamin'ny raharaha fahatratrarana sokatra teny 67 hektara. Raha tsy aivina tamin'ny alin'ny 3 martsa 2024 nisy sokatra. Astrocelis radiata misa 2.50 natao tao anaty valizy misa 2 tratra tao an-tokantrano iray teny amin'ny manodidina ny 67 hektara. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tratra araka izany ity tovovavy ity. Natolotra ny fitsarana teny amin'ny pak ny tena ny 10 aprily 2024 ary nahiditra ponja vonjimaika avy hatrany. Fantatra nandritra ny famotorana ihany koa fa efa 2 taona izay no nanao polisy sandoka. Hanamorany ny fanatanterana ny asa ratsiny amin'ny fanondranana sokatra antsokosoko. Raha maro finaritra antalaha, foanana ny postry ny zandary any antoerana. Nidina tao maro finaritra ankavia, district an'Antalaha Omaly ma 10 aprily 2024 ny général de division Mamely Siambinina Nono, komandiny zandarmaria pirenena iraky ny fitondram-panjakana.
nandritra ny fanaovam-beloma farany an'ilay tovolana mony ainy voatariko ny zandary noho ilay raharaha fahaverezana basy tamin'ny alakamisy ariva lasa teo. Foana manomboka izao ny poste fixe gendarmerie maro finaritra ankavia hoy ny solombavambahoaka Nantalahy Julien Nasira araka ny etaetam-bahoaka. Ampiarina amin'ireo zandary ny lalàna velona ary atao mazava amin'ny vahoaka hoy izy. Nanamafy izany ny lehiben'ny gendarmerie eto Madagasikara. Artemis 2 tafaverina somatsara teto ambonin'ny tany izy efatra mianadahy nanatanteraka ny iraka Artemis 2 teny amin'ny manodidina ny volana. Tao amin'ny ranomasimben'ny Pasifika atsimo Californie izy ireo no nilatsaka ao Malzoma 10 Aprily 2024. 10 andro ny faharetan'ny dian'izy ireo teny amin'ny manodidina ny volana. Dia nahitana fahombiazana indray 10 taona mahery tao aorian'ny Apollo 17 tamin'ny 27 Nilaza moa ny mpitantana ny NASA fa mbola vao fanomboana ihany ary itoy izany amin'ny 24 ka tanjona amin'izany ny fametrahana toby NASA eny amin'ny volana. Ny maresaka iray sampirenena no andeha hanakatonantsika ny fahampalalam-baovao makasika ny raharaha ao Iran makasika ny adiny Israely sy ny Amerikanina amin'ny Iranianina. Ifanatrika mivantana ao Pakistan androany sabotsy ny Amerikanina sy Iran amin'ny fitadiavam-baolana ho fampitsarana ny ady ao Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra ambony iray ao amin'ny lapam-panjakana Amerikanina, iresaka mivantana ny andaniny sy ny ankilany izay fiovana lehibe raha oharina tamin'ny fomba fanao tatoato hoy ny fanazavana. Andrasana ny akon'ny fionana misy eo amin'ny rototo androany na hitondra vaolana izy ireo na tsy malona ny fifandirana izay misy ankehitriny izay miteraka olana maneran-tany. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny fahampalalam-baovao. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté Ni vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.